Mbola manamafy sy manasongadina izay fisokafana amin'ny tsy miankina izay ihany koa ity vaovao ny Paositra Malagasy ity. Dingana tsy maintsy lalovan'ny Paositra Malagasy amin'izao fotoan'izao ny fiara-miasa amin'ny Banque tsy miankina BOA mba ahafahana miroso amin'ny hoe Banque Postale. Tsy marina araka izany ny tsaoahely fahomena ny Banque tsy miankina ny fitantanana ny Paositra Malagasy fa fiara-miasa fotsiny ihany no atao ao anatin'izany. Mampionona Rakoto Arson sy Mamy Vaovao. Firosohan'ny tsikelikely amin'ny tanjony fanavaozana ho numerika ny Paositra Malagasy, ny fidirana amin'ny Banque Postale ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny Ministeran'ny Fampiroboroboana sy Fanovana ny haitao arakajy mirindra ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra. Dingana maromaro anefa no tsy maintsy lalovana ahafana mahatratra izany tanjony izany. Anisan'izany ny fiara-miasa ny Paositra Malagasy amin'ny Banque tsy miankina ao anatin'ilay tetikasa hipoketra. Satria ny Paositra Malagasy amin'izao fotoana zao dia mbola tsy manana ny agrément izay ahafahany manao ny resaka émission amin'ny monnaie électronique dia miara-miasa izany aloha hatreto miaraka amin'ny Banque BOA amin'ny ahafahany manao an'ilay mampiasa an'ilay carte hipoketra. Fa rehefa vita somatsara zany izay hoeritreretintsika amin'ny taona ty na amin'ny 3 volana voalohany farafatarany ny taona 2024 zany rehefa azo ny agrément amin'ny TVM sy ny IMF ny Paositra Malagasy zany dia afaka mampiasa tsara tsy miankina amin'ny BOA zany ny Paositra Malagasy. Tsara mariana zany sy aoka zavatsika mpanaraka ny vaovao sy tsika eto Madagasikara fa tsy misy mihitsiny izany resaka hoe ho confiena amina banque hafa zany ny Paositra Malagasy fa fandrebirebena saina sy zavatra diso zany. Araka izany dia efa miroso amin'ny fametrahana ireo antota taratasy fangatana fahazahoan-dalina ihany koa na ny agrément ahafana manao ny EME sy ny IMF eny anivon'ny CSBF ny Paositra Malagasy amin'izao fotoana izao.